Adventist World Radio, the voice of hope. Radio feon'ny fanantenana na ny AWR. Maro ireo olona manan-karem-behivava, misy ihany koa ireo milaza azy ho manam-pahaizana be hoy ny fandinian'ity olona manam-pahendrena anankiray, kanefa ny ao anatiny dia tsy mba tahaka izany, fa toy ny fanomezana tsara tarehy avy ety ivelany, fa ny ao anaty foana sy bokaty tsy misy na inona na inona. Satria nahoana ho ianao? Satria ny fankahalana, toetra tia mifaninana, ny fitsikerana ny hafa izay tsy mitovy aminy, ny fiavonavonana, manivaiva sy manamahavolona sy ny sisa, izany no mameno ny fony ka lasa manafoana ny tena mahaizy azy marina. Kanefa tsy fantany ihany koa fa mizotra ho any amin'ny antsana ny olona toy izany. Tsy toetra n'Andriamanitra izany, ary tsy tia no hita eo amintsika zanany ihany koa. Ry namako, tsy ny fiakanjonao mamiratra sy lafo vidy hita ety ivelany akory no ilazana fa mamiratra sy mendrika ary marina avokoa izay rehetra ataonao na ambaranao. Ary tena mihevitra sy mitomano olona ambony sy endry ianao amin'izany. Tsy ny fitanisanao sy fanehoanao fahalalana noratovina no ilazana fa ampoka sy feno fahendrena ary marina ianao, fa miankina amin'ny toetra izay kolokoloanao anaty no hananana izany na tsy. Tsarovy ary fa ny fahendrena sy ny fahalalana dia tsy afa-misaraka an'Andriamanitra izany, fa ny ankoatr'izay dia sandoka sy pokaty avokoa. Fa ao amin'Andriamanitra kosa no misy fahendrena sy hery. Izy no manana hevitra sy fahalalana, hoy ny voalaza ao amin'ny Joba 2:17. Tsara ny mahazo fahendrena noho ny volamena, ary tsara ny mahazo fahalalana noho ny volafotsy. Oabolana 2:20. Ko aza variana amin'ny famirapiratana ivelany fotsiny ary, fa raha toa ka ny ao anatinao no mamiratra, dia iseho ety ivelany ho azy izany, fa tsy mila tadiavina. Amen. Antoko-pihira lova miampita. Sy ho azonao an-tsaina miafalina anatiko ao, satria tsy mba ivelany any toy ny an'izao tontolo izao. Mahafaliana ao anaty miorina tsy mety maty, amboniny vinoko any Jesosy. Na esorina ny kwaza rehetra nanako, raha mbola velonao esamia lotanako, arenako Jesosy ity, bananako doridori, tsy misy atakaloko azy sanatria. AWR, izay ilay onjany fanantenana. Anontany angamby anao, fa tena
nindrindare de tsotra ihany nolazaiko fa lisa ny tenina eloko de no fafany nigadrako de no vahany ny fiainako de no avaziny ilay fiadanapony no introfa nomeny ay ary ny famindrapony nitsomambe no ny fanay tsy misy rany toizao ny zavatra fahitanao ambony ny fitiava ny Jesosy manandramana ilaina ampitombona erimpo zay tsapafamiamirona latsaka ambany koko mila miarinaranavo miankina minilayavo nanakiofa titany Kalvari Champieri andesena Erasina asajana Adesso si famutena Nuatuka anambianao Neriana numiantura Evanunanao fampita Ifitia manitiluva uduri Harena ny fahasalamako alio misoroka toy izay mitsabo mankasitraka anao manjoy hatrany ny AWR ny fandaharana ara-pahasalamana indray no orenesinao zao miarahaba tompoko dia mirary fahasalamana mandrakariva ho anao sy ny ankonanao anio isika dia iresaka ilay karazana tavy antsoina hoe triglycéride izy io dia hita manerana ny vatana sy mikorina ny anaty rahany azo lazaina hoe ara-dalàna ny mety sy ny triglycéride ny anatin'ny rahantsika any kanefa kosa raha be loatra izany hoe mihoatra ny 500 grama ho an'ny raha 100 mililitatra dia mety ho anton-javatra ampididoza izany ampididozany fohatra dia ilay antsoina hoe infarctus du myocarde eo ihany koa ny mety hatrarana ilay aretina antsoina hoe arteriosclérose ary mety ihany koa ny tsy ahatsiarovan-tena tampoka noho ny fibosesehan'ny raha be loatra any amin'ny ati-do sapatsika amin'izany angamba fa rehefa ambony loatra ny triglycéride ao amin'ny vatana dia tena mampididoza tokoa inona ny mety hahatonga ny tahan'ny triglycéride hiakatra ao anatin'ny rahantsika ao ny fihinanana menaka be loatra na zavatra matavy ireo karazana zava-pisotro misy alkôla ny fihinanana siramamy betsaka eo ihany koa ny aretina toy ny diabeta ny hypothyroïdie ary ny aretin'ny aty ireo rehetra ireo zany dia mety ho anisan'ny hampiakatra
ny tany triglyceride ao anatintsika ao avokoa. Inona ary ny tokony atao eo anatrehan'izany? Ny Dr Georges Pamplona dia manoro hevitra antsika fa isan'ny mampiena ny tany triglyceride ny fihinanana sakafo sasantsasany toy ny soja, ny tsaramaso maina, ny zavoka, ny oignon, ny goavy, ny germe de blé ary ny trondro. Fa ankoatran'izany dia ity ranom-boankazo atoranao ity dia mampikoriana tsara ny rà ary manampy amin'ny fisorohana ny fiakaran'ny triglyceride tafahoatra ao anatin'ny rà. Inona avy ny zavatra ilaina amin'ity ranom-boankazo ity? Goavy voavofy sy voatetika 2 tasy, ka ny iray tasy dia eo amin'ny 520 grama eo. Afaka soloina poara iray tasy izy io raha toa zany ka amin'ny fotoana tsy misy goavy. Eo ihany koa ny voanina lin na rongonim-bazaha isika le fanaovana fitafiana ireny fa voanina iray sotro ka eo amin'ny 10 grama eo ilay iray sotro. Raha tsisy izay dia afaka soloina graine de chia na ihany koa sésame ary ronono soja iray tasy ka eo amin'ny 520 mililitatra eo ny fatran'izay ronono soja iray tasy izay. Ronono soja efa masaka zany io averiko le zavatra ilaina amin'ity ranom-boankazo ity. Goavy voavofy sy voatetika 2 tasy ka ny iray tasy eo amin'ny 520 grama eo. Raha tsy misy goavy, zany hoe tsy amin'ny fotoanany goavy, dia afaka soloina poara iray tasy. Poara iray tasy fa tsy 2 tasy. Dia voanina lin na voanina rongonim-bazaha le fanaovana fitafiana ireny zany iray sotro ka eo amin'ny 10 grama eo. Raha tsy misy izay dia afaka soloina graine de chia na ihany koa sésame ary ronono soja efa masaka iray tasy eo amin'ny 520 mililitatra eo. Ahoana ny fikarakarana ity ranom-boankazo ity? Voasana, zany hoe efa sasana madio tsara zany, voasana ary tetehana madinika ny goavy raha amin'ny fotoanany goavy zany, dia arotsaka anatin'ny fanafangaroana ireo goavy voatetika sy ny voanina lin na voanina chia zany na koa sésame izay misy zany, dia mixena tsara avy eo. Tatavanina ilay ranom-boankazo azo dia araraka ao ilay ronono soja efa masaka dia afangaro tsara. Azo amamina amin'ny fanamamina tsy misy kaloria ity ranom-boankazo ity ary mety tsara ho an'ny olona misy diabeta. Zava-dehibe ny fahasalamana ka kolokoloy mandrakariva. Fahavarana kely amin'ny sakafo hohanintsika andavanandro dia ampy hisoroka aretina maro izay mety hampidi-doza ny vatana. Ankasitrahana indrindra ny Dr Georges Pamplona ny zara-maso antsika tao amin'ny tahirikeviny. Hatreo indray ary aloha ny fandaharana ara-pahasalamana, Jedidiasy Zoanitra no ny farimbona nahatotoza izany. Isaorana trany ny fanohizanao miaino ny onjam-peo, samy ny teo amin'ny lafin'ny teknika dia samy ho tahian'Andriamanitra tompoko. AWR manolotra ho anao feon'ny fonantena. Ry Pierre Malala, ny tenanay pastora Razafintatorina Saint Gilbert dia miara-paly, miara-ravoravo amintsika rehetra manatona ny seza fiandrianan'Andriamanitra, ny seza fiandrianan'ny fahasoavany. Amin'ny fotorotoro amin'ny fanamangorakoraka amin'ny fanetretena tanteraka fa Andriamanitra manoatra amin'ny mpiavonavina fa manome fahasoavana manetry tena.
ary zay manetry tena no asanatra ho izy aoko amintsika zao saina izao zay tao amin'i kristy jesosy koa ny apôstôly paoly amin'ny filipiana toko 4:1 na dia nanana ny endrika andriamanitra azy tsy nataon'ny zavatra fikirana mafy zany fa ny foanany ny tenany ka nanaiky izy ho manam-pitoviana amintsika olona ary izay fanafoanana ny izao izay no natona antsika ny sisa fendran'andriamanitra manatitra ho azy ny saotra ny dera ny aja ny voninahitra miarabanareo rehetra amin'ny anaran'i jesosy kristy tompo ny tenanay jesosy kristy tompo la hiala tsy horetsony amin'ny efitra masina indrindra ny an-dandra satria vita ny fitsarana vita ny asa fanelalana anazy ataony tsy afaka hibebaka itsony tsy afaka hiaiky fahotana itsony satria vita treo zany vanim-potoana izany ho tanteraka mantsy amin'izay fotoana izay ny apokalipsy 2:20 ry mpiany malala apokalipsy 2:20 izay manao ny tsy marina aoka mbola anao ny tsy marina ihany ary zay maloto aoka mbola hialoto ihany zay marina kosa aoka mbola anao ny marina ihany ary zay masina kosa aoka mbola hiamasina ihany izy hiary ivavaka isika tompoanimanitra ay mazava dia mazava ny fizotro ny tantaran'ny famonjena misaotra anao zahay omenao tombontso lehibe ahafantatra an'izany rehefa vita ny fitsarana anay raha masina izay dia mbola hiamasina ihany raha tsara izay dia mbola hiatsara ihany raha marina izay dia mbola hiamarina ihany fa raha sanatry tompo ka maloto saina maloto fo maloto fanahy zay dia mbola maloto saina maloto fo maloto fanahy ihany raha tsy marina dia mbola tsy marina ihany koa misaotra anao ny amin'ny fampafantarana an'izany misaotra koa ny ammplanany famonjena zay tanterahany jesosy kristy ankehitriny ampeo zahay anantona azy iaiky ny fahotany rehetra angataka ny fanovampiainana amin'ny alalan'ny herin'ny fananao masina aminaranao jesosy mangatana izany mivavaka izany amen ry mpiany malala hitantsika tamin'ny farany teto ary fa hiala avy eo amin'ny efitra masina indrindra jesosy kristy rehefa tapitra ilay atao hoe andro fanavotana jour d'expiation teny frantsay rehefa tapitra io andro fitsarana io satria io no andro fitsarana ka zay manao ny marina dia mbola anao ny marina ihany zay maloto mbola maloto ihany zay masina mbola hiamasina ihany dinidinio ihany ny fiainantsika jerijereo ihany ny fiainantsika ahoana ny fahatsapahtsika ny fiainantsika ry mpiany malala manahoana ny fomba fiteninao zao ny fomba fisainanao ny fomba fietreretanao mifanaraka tanteraka amin'ny didin'andriamanitra ve lay didim-pitiavana manahoana ny fivavahanao ny fomba fivavahanao mifanaraka tanteraka amin'ny didin'andriamanitra ve lay didim-pitiavana efa niverina amin'ny andro fahafito sabata sabotsy ve anao manahoana ny fitafinao efa fitafy feno fahamendrehana ve fitafiana feno fahamasinana ve manahoana ny fifandraisanao amin'ny hafa efa manaja ray aman-dreny ve efa tsy mamon'olona amin'ny vava amin'ny resaka amin'ny fihetsika na fihetsiky ny maso na fihetsiky ny tena rehetra manahoana ny amin'ny fomba fifandraisanao amin'ny vadinao efa tsy misaintsaina sy mieritreritra fijangajangana itsony ve fa ianareo lehilahy tiavany vadinareo efa tena tia ny vaditsika tokoa ve isika lay fitiavana maharo-po mora fanahy tsy mialina tsy mirehirety tsy miheboebo tsy mora sosotra tsy manao otro-po tsy mitady tombontsoan'ny tena tsy manao zay tsy mamendrika lay fitiavana tsy miara mifaly amin'ny tsy fahamarin fa miara mifaly amin'ny fahamarina kosa ao amin'ny Korintana voalohany toko 7:7 ka hatramin'ny 9 lay fitiavana mino ny zavatra rehetra manatena ny zavatra rehetra maharitra ny zavatra rehetra ary mandefitra ny zavatra rehetra ry mpivady malalo aoka hiverina tanteraka amin'izany fankatiavana izany fa raha sanatria vita ny fitsarana anao ny mpamony vady dia mbola hiampamony vady ihany ny mijangajanga dia mbola hiamijangajanga ihany fa ny irariko dia ny mba hatonga antsika rehetra mba ho masina ka mbola hiamasina ihany ho tia vady ka mbola ho tia vady ihany ho tia vady aman-janaka ka mbola ho tia vady aman-janaka ihany hitombo amin'ny fahamasinana hitombo amin'ny fahamendrehana hitombo amin'ny fifampitokisana hitombo amin'izany fiainana fifampivavahana izany ry mpiany malala ireo rehetra izay manaiky an' jesosy kristy ampinoana manaiky ny famonjena atolony ary manaiky ho sasana rasoany ny toetra rehetra teo aloha anana tombontso amin'izany dia inona ny hira izay ho iraina dia araka ny voalaza eto hijoro amorony raha masina fitaratra miaro afo ary hira
dia ny hira firany mosesy mpanompon'andriamanitra sy ny firany zanak'ondry manao hoe lehibe sy mahatalanjona ny asanao tompo andriamanitra tsy to mahitsy sy marina ny lalanao ry mpanjaka mandrakizay izany tsy atahotra ary izany tsy ankalaza ny anaranao tompo fa ianao ihany masina ary ny firenena rehetra ho avy ekokina atrenao fa efa nahariary ny fitsarana marina nataonao fitsarana marina ry mpiaino malala no ataon'andriamanitra amin'ny tsirairay avy tsy misy kolikoly azo atao tsy misy fanamboamboarana azo atao tsy misy mihitsy trano atrano azo atao eo am'izany fitsaran'andriamanitra zany fitsarana marina ary ho asehon'andriamanitra amin'ny atsipriany ny toepony toetsaina ny toe-panahany tsiraray avy am'ireo olona izay nandray ny tomboka sehany aokary isika andray ny tomboka sehn'andriamanitra velona lay didim-pitiavana voasoratra ao an-tsaina voarakitra ao an-tsaina voasoratra ao am-po voarakitra ao am-po ary zany didim-pitiavana izany fitiavanan'andriamanitra amin'ny fo manontolo amin'ny saina manontolo amin'ny hery manontolo amin'ny fanahy manontolo ary fitiavana ny namana tahaka ny fitiavana ny tena zany didin'andriamanitra izany misy lay sapatany jehova ao am'izany sapatany jehova zany misy ny anaran'andriamanitra sy ny faefany ary ny faritra edidiny izany no hito amin'ny tombokase zay manana tombokase dia misy an'ireo ny anarany ny faritra edidiny ary ny asa manandraikiny jehova andriamanitra nahary lanitra sy ny tany zay rehetra ho aminy ary mitoetra ao amin'ny lanitra sy ny tany zay rehetra ho aminy ry mpiaino malala aoka isika ho anisan'izay ijoro amorony rahamasina fitaratra miaro afo aoka isika ho anisany izay hanao zany hira dia ny hira ny mosesy mpanompon'andriamanitra izany ary ny hira ny zanak'ondry avelotsika indray mandeha io tokony ho antsika tsy enjeridenizao zany io lehibe sy mahatalanjona ny asanao tompo ao andriamanitra tsy to mahitsy sy marina ny lalanao ry mpanjaka mandrakizay izany tsy atahotra izany tsy ankalaza ny anaranao tompo fa ianao ihany masina ary ny firenena rehetra ho avy ekokina atrenao fa efa nahariary ny fitsarana marina izay nataonao fa ireo kosa zay nandray ny mariky ny bibidy tsy voafendalana tsy tia alala ny lalan'andriamanitra tsy tia alala ny zany didin'andriamanitra izany zay eritreretiny fa mety ihany no ataony zay mieritreretiny fa mahasoso azy izy dia bibidie tsy voafe indotable amin'ny teny frantsay dia izany toetsaina izany kosa hiarany loza fitifarana eo amin'ny apokalipsy toko fahinambeny folo no hitantsika zany loza fitifarana zany loza voalohany vairatsy loza faharoa dia indro ny raha indro ny ranomasina fa ody raha loza fahatelo indro ny ony ny loharano ody raha loza fahaefatra ny masoandro mandoro taka ny afo be mandoro miteny ratsy n'andriamanitra ny olona ary ny loza fahadimy dia indro fa maizina ny fanjakany bibidi mitsakotsako ny lelany olona noho ny fanaintainana ny loza fahaenina dia ho hitantsika amin'ny manaraka hiaraka hivavaka isika ry tompoandriamanitra tsy to marina tokoa ny fitsaranao mahatalanjona lehibe ny asanao marina sy mahitsy ny lalanao misaotra midena mahakalazanao zahay ampafantarinao anay izany ampanakoakonay amin'ny olona rehetra izany mba hahatonga ny olona rehetra tsy anometsinanao rehefa tonga tokoa ny andraisan'ny tsirary avy ny valinasany kanefa misaotranao ny amin'ny planany famonjena dia jesosy kristy tonga teto tany naneo ny mahianao anao jesosy kristy izay manasany tsiraray avy andray ny tomboka senao dia nydidinao didim-pitiavana ho voasoratra sy voarakitra ao an-tsainay ho voasoratra sy voarakitra ao am-ponay ampio ary izahay mba hanaiky ny asan'ny fananao masina hametraka ny didinao aty anatinay ary ao anatin'izany ny sabatanao sabata-pitiavana sabata-pamelan-keloka sabata-pahasoavana sabata-panasitranana dia amin'ny anaranao jesosy no angatana izany vavaka izany amen antokopihira balsama fiderana midina ianao fanay masinao
warireny fo fangana zayer fa efadodony zahay anio oreso anjakao fanay o manatreanao vidina yanao fanay masino dialaireo aizina nameno ni funay fangana zayer fa efadodony zahay anio oreso anjakao fanay o manatreanao zay lay onjany fanantinana betezayanao bitaridananao hanisizany dianay falalansarotre fangana zayer fa efadodony zahay anio oreso anjakao fanay o manatreanao faizay toerany fanay no itoeram-bafanay izany indrindrano itarahoanay anao retombotsy andramanitra tomoerare tomoeranavina faizay toerany fanay izay toerany fanay no itoeram-bafanay izany indrindrano itarahoanay retombotsy andramanitra tomoerare tomoeranatinay tomoerare tomoeranatinay mahazo fahendrena mahazo fahalalana fianarana sy fanabazana androtany ty tanindrazana fahaizana sy fahendrena olovany ty firenena larena zareo tsy maharitra fa tsara manatsy ary lavitra ny fianarana re azatsanina fa manomanana olombanina tsy hosotoka amin'ny be raharaha izahay eto amin'ny fandarana ka ny volovarindray dia adino arak'izany a na be aza ny raharaha miandry dia tsy adino akory a ny miarabanao mpiaino miaraba tompoko lahy miaraba tompoko vavy mirary ny somandrakariva ho anao izahay a tompon'andraikitry ny fandarana miarabanao namana ry lahy ia dia tolorana ny fiarabana tokoa ianao mpiaino hoe tsy misy avahana toy ny ketsa na hosoritana toy ny volo fa tolorana izany arabo zany avokoa ny mpiaino rehetra tsy ankanavaka finaritra tompoko lahy finaritra tompoko vavy miarabanao ihany koa namana joelanto armisa fanaontsika eto amin'ny fandaharana namana joelanto armisa ny
mitondra mbavaka ireo mpiaino atsika. Ianao no anatanteraka an'izany milohan'ny hitondrana ny loha hevitra vaovao izay iarahantsika eto amin'ny fandarana anio. Eny ary nde hivavaka isika. Railay izay any an-danitro ho amasinina ny eny anaranao. Misaotranao izahay fa indro narovanao sy nitahinao indray ka mbola afaka miaona amin'ny alalan'izao onjam-peo izao amin'reto mpiaino ireto. Mamelà ny elokay tamin'ireo atsiramina izay vitanay tsy nifanaraka tamin'ny sitraponao. Mangataka izahay mba hitahinao ireo ray aman-dreny rehetra mba ahaizany manabe ny zanany ka ampiorina ny fihavanana eo amin'izy mianakavy. Mifahalalana ho mba hampahendrena koa ny zanany mba ho zanaka manoa mandrakariva. Dia miaino ny favaka iray malalo fa tononona noho ny amin'ny anaran'i Jesosy ilay any mpanavitra na irery any. Amen. Dia mankasitraka anao namana Joelanto Armisa tamin'ny vavaka izay nentinao teo. Tena ilaina tokoa ny vavaka. Tsy azo tazomina moa ny fotoana ka andeha ho arotsika ny mpiaino avy hatrany izay efa voahomana ho amin'ny loha hevitra anio namana Joelanto Armisa. Ya, anio izantsika dia iresaka mikasika ny fihavanana. Resantsika izany satria voalohany indrindra zava-dehibe loatra izany atao hoe fihavanana izany. Resantsika ihany koa io satria zava-dehibe amin'ny malagasy loatra io fihavanana io ary tena fatra-pandala izany fihavanana izany mihitsy ny malagasy. Ny antony dia mafy tamin'ny malagasy izany hoe very amakavana izany. Ary amin'ny malagasy dia ny fihavanana no taloha fa tsy ny vola. Ka nahatonga ilay fitenenana hoe aleo veritsy alakalakarena toy izay veritsika alakalam-pihavanana. Tsy mbalivaly anefa ny fiainana naman'Andrialahy ka manaraka ny onjam-piainana eny ihany koa ny onjam-pihavanana ka mbetika milamina sy tony de tony ka misononoka ery ny fifandraisana. Nefa koa mbetika indraindray mitrotra sy mifisambaravoara ka mila ho fefika sy rendrika mihitsy izany fihavanana izany indraindray. Dia tonga amin'ilay fitenenana hoe tony ranomasombe tsy talany tokoa ny fiainantsika zanak'olombelona ka indraiky manonja indraiky mitony. Ankehitriny ary anatin'izay onja izay dia mivadika tanteraka ny rasa ka lasa tao tsy kalakalakarena indray no mahazo vahana sy misolotoerana ny tsy akalakalam-pihavanana. Izany hoe raha tsorina dia aleo very na tapaka ilay fihavanana toy izay ilay tsy alakalakarena na ny vola no very. Ary ny tena loza aza dia izao, na ny mpihavana na ny mpianaka na ny mpiray-tam-po mifanampatsinay aza dia tapaka fihavanana. Vokatry n'inona? Vokatry ny fifanalanana ara-bola, fifanalanana ara-karena na ny ady lova sy ny ady fananana izany. Matetika aza dia tsy vita ny raram-pihavanana eny anivon'ny fianakaviana tsony, izany hoe fifanalanana izany, na vitany hoe fifanarahana tsotsotra eny anivon'ny fokotany na eny anivon'ny firaisam-pokotany na ny komuna izany, fa lasa mifampitoly hatreny amin'ny fitsarana ny mpianakavy tonga hatramin'izany mihitsy no ilay fihavanana marisarisa sy ny fisian'ny olana. Ary fantatra araka ny fanadihadiana izay nataona manarila fa miakatra miakatra trany io fifanalanana io ady lova io indrindraindrindra ny ady ara-pananana, ny fifanalanana ara-bola izay tsy vita ny fifandaminana ara-pianakaviana itsony fa tonga hatreny amin'ny fitsarana. Hany ka raha misy voina na misy fahoriana izay mahazo ny havana eo amin'ny andaliny sy ankilany dia tsy hita itsony ilay fifanotronana, tsy hita ilay fifamangina eo am-pihavana very tanteraka ary tsy tazana itsony ny fifanampian'ny mpihavana. Very ny firaisan-kin'ny mpihavana ary ilay voninkazo mahatratra izay nolalain'ny malagasy fahiny dia tsy hita sy tsy ainana itsony ankehitriny. Ia, dia misy ihany koa ilay fitenenana hoe izay mahavangivangy dia kavana. Ny fotsy mandringa karaha mandalo mitsidika ihany.
ary eo ihany koa le hoe aza mandalo tana misy havana ireo ny oabolana mahavantana ny vava matetika raha vo mieritreritra momba ny fifamangin'ny mpiavantsika fa vokatra ilay olana voalazanao teo na manajoelinantormisa dia ny samy maka ho azy a sy samy maka oloko ho azy a lasa zany ny zary fiainana ary tsy nijanonatra eo ihany a fa raha misy lafitiavana marary ohatra dia tsy mifamangitsony mihitsy ny mpiavana ary raha misy ny trapahoriana sanatria fahafatesana azy dia tonga hatrany amin'le hoe tsy mifandevy maty ny mpiavana ireo dia vokatra ilay adilova fifanolanana arabola eo ihany koa ny olana amin'ny fizaram-pananana na ny fivadiam-pitokisana mihitsy satria sodokan'ilay hoe havana itsakilany anefa namanajoelantormisa ny zavatra zay niainan'ireo taolo zokontsika teo aloha raha elany tsy mifamangy ny mpiavana dia velona ihany rehetra ka manao hoe sao sanatria marary na sao dia misy natezitra azy ary ny fihetsikitsika sao dia mba sanatria manadino ary izy sy ny sisa sy ny sisa ary afatrafatra ifametrahana ny hoe mba mitsiditsidiry zany hoe miasa saina amin'ny havany zany a ireo taolo malagasy ary tena ny lalainy fantatra mihitsy zany hoe fihavanana zany raha sanatria ka misy ny olana dia nataon'izy ireo a zay tsy alasa lavitra n'izany olana zany ka mety atapaka n'ilay fihavanana ary raha sanatria ka atapaka ary zany fihavanana zany dia nezahan'ireo tolo zokontsika teo aloha ireo a ny ampitoy izany fihavanana tapaka zany farany izay aingana fa tsy aharitrela dia no amarin'ilay fitenenana manao hoe aza atao fihavanam-bato re ka raha tapaka tsy azo atoy fa atao fihavanan-dandy ka raha tapaka azo atoy ia dia tsara koe tokoa na manarila fa fanampafisa-pihavanana ihany koa ilay nofokena amin'ny tampihavanana izay any hoe ilay nofokena na dia kely azy a dia nozaraina mba hitazonana ilay fihavanana mba tsy ho rava arak'izany dia lavitra tamin'ny tolo zokontsika mihitsy zany hoe fitiavatena fitiavakely zany fa ile hoe valala ray aza ny zareo a hifanapahana ny fitiavatena ny fitiavakely zay tozary fiainana zay mahazo vahana ankehitriny namanarila ka tsy ahitana taratra intsony ilay fifampitsinjovana eo amin'ny samympiavana na izany eny anivon'ny fiaramonina fa teo amin'ny tolo malagasy zokontsika na inona zava-miseho eo amin'ny fiainan'ny mpiavana dia adidy tsy azo iodivirana mihitsy zany atao hoe fifanampiana zany izany hoe fifamonjeny zany indrindra raha tojo ny sarotra ilay havana raha sendra ny manahirana raha sendra hianjadin'ny fahavoazana raha sendra sedrain'ny fahorena raha latsaka katerena amin'ny fianakaviana dia eo a ny tolo zokontsika tena mifanotrina mifanometanana tokoa dia tanteraka izy ireo ara-baky teny ary tena nenany tokoa ilay hoe voninkiava mahatratra izany hoe ny vona izay mahazo ny havana dia nataony mahatratra ny tenany ihany koa ka ny ainany ilay hoe mifampitondra ny mafesatra na manarila dia endrika izany fifanampiana zany ko ohatra ny solondranomandro tsy masaka ny fodranomaso ny solotsingan-dady na ny rambodambo ampombana ny maty raha misy maty zany rehetrarehetra zany zany dia endriky ny fifanampiana avokoa na zany izy anefa dia tsy adin'izy ireo tsy akory a ny fifanampiana teo amin'ny zavatsoa teo amin'ny zavatra zay mahafaly teo amin'ny fiainana dia rehefa misy zany dia misy ilay fanolorana tsodrano isan-karazana zay fanao teo amin'ny ankafaliana izany teo ihany koa izay
fanaovana ny atao hoe valitanana namana lehilahy rehefa manao raharaha lehibe zany ny tolozokontsika teo aloha satria ny ainan'izy ireo le hoe nitaotrany tsy efa nirery de nisy koa ohatra ny vatsin-dalana ho an'izay olona andeha lavitra ohatra zany misy havana manana zanaka na ilay havana mihitsy ny andeha lavitra dia nataon'izy ireo zany ny manome vatsin-dalana mba hiatrehana ny mety fandaniana eny an-dalana natao reny rehetrarehetra reny zany mba hatateraka ilay fiteny hoe voro mitahy havana izany hoe ho fifanampiana mba tsy atsapan'ilay havana ny arambona na mitondra ny entana mavesatra irery izany atao hoe fahatsapana ny fitondrana ny entana mavesatra zany de toy izany koa ny akafaliana mba ho fiaraha-mientana sy ho fiaraha-miompo dia ny fanampy mandrakariva reo tolozokontsika ireo ia fa hita ihany koa teo amin'ny malagasy faizana manajoelantoarmisa ny hoe natoinona fahaliana ny ainany raha misy raharaha lehibe atao na misy zava-dehibe miseho eo amin'ny fiainany ka maro-panotrona izy de tena zava-dehibe aminy zany raha sanatria fahoriana ohatra ny miatra de tsaroana maivamaivana mihitsy ny alahelo raha maro ny mpanotrona sy ny mitododo amin'izany fahoriana zany raha hafaliana kosa indray no atrehana de tena safinonoko ny aravona ka satro zaraina mikavana ia fa raha nkafaliana na amin'ny fahorinany tsy misy mpanatrika tsy misy manotrona fa atrehindrery le zavatra mitranga de mihevy tena ho very aman-kavana ary tena hevery mpiarabelona ho lany tamingana mihitsy izy ireo ny havana tokony hanotrona kosa indray amin'izay fotoana izay de mihevitra fa adidy tsy azo odivirana ary tokony hoe faina mpitiavana ny manotrona ny havana na izany amin'ny fahoriana na izany amin'ny fifaliana lazain'izy ireo fa manatsiny amin'ny fianakaviana manontolo izay miamboa izany adidy zany ary tsy no heverina ho adidy ihany anefa ny fanotronana ny havana fa tena lazaina mihitsy hoe haja amandrehare ho an'ny hotronona sy ho an'ny mpanotrona mihitsy satria izany no tantanam-by sy tsofavy havana manjary havana ia reo voalazantsika reo namana lehilahy ny fiainan'ireo tolo malagasy zokontsika fa izany tsy hoe reo nyresantsika ireo ihany akory ny fiainana zay ny ainan'izy ireo fa iny fa anisan'ireo izay azotsika taranaka ankehitriny andraisana lesona tsara ary mbola azo ampiarina tsara na de amin'izao fiainana efa misy fandrosoana izao aza marina sekena fa tsy mitovy ny vidim-piainana nisy tamin'izany sy amin'izao fotoan'izao marina ihany koa fa sarotra ny fanatanterahana ny famangina ankehitriny noho ny fahasarotan'ny fiainana sy ny fahefa-manao sy ny fahefa-mividy marina sekena ihany koa fa no ny fitadiavana dia misy ny lasa lavitra manalavitra ny toeram-ponenana ny mpiavana ka sarotra tanterahana ilay famangina fa mbola misy azo atao kosa mba ho fitandrona ny fihavanana mbola misy koa ny azoroana mba tsy teraka ilay fahatapahan'ny fihavanana na ilay faharavan'ny fihavanana ny tiana tenenina de zao raha sanatria ka misy ny olana eo amin'ny mpiavana aoka tsy andrasana ho tonga eny amin'ny fokotany na eny amin'ny komina eny amin'ny firaisina na eny anivon'ny fitsarana ny raharaha fa raha azo atao dia aoka ho vita oraraha-mpihavanana eo amin'ny fianakaviany zany rehetrarehetra zany de hitondray ny fihavanana raha ny tena tsara azy sy ny rena dia ny siny ny fifampitsimbinana ny siny ny fiheverana ny hafa ho toy ny tena ihany koa ko raha misy zany ny azo ampandeferana toy ny ambopo zany toy ny fiheveran-tena ho zavatra dia misy fitenenana azo tenenina anoarana zany teny zany manao hoe aza miringiringy
hopotraka tolo alika hony e fa mba mahaiza mandefomandina tolaferana eo ihany koa ilay fitenenana hoe toy ny sy ny lela ny fiainana ka izay miseho mahery no miala mialoha. ia misy oabolan'ny taolo zay na manajoelanto ary misy manao hoe ny fihavanana toy ny raty raha enjanona tapaka raha ketrahana miboraka toy ny jefotsy raha vao mikasokasoka raha tonta misy romoromona kanefa naketrahana to fotaka aza dia zavatra mbian-tanan'olombelona ka mety ho raraka dia toy izany ny fihavanana tsy misy tsara ohatra ny fahaizana mikolokolo azy mandrakariva ka mitandrina azy toy ny anak'Andriamaso sao mantsy ho avy izay atapahany ka hiteraka nenina goavana. Ny tanety lava raha teo misy fisainana noho izany mbola misy ny fotoana azo anarenana ny fadisonana tao ka hoy isika eto amin'ny fandaharana hoe aoka samy mitandrina ny tsirairay mba tsy hisy ny fahatapahany izany fihavanana izany. Aoka hifanotsona mandrakariva na ankafaliana izany na ankaratsiana satria ny fitiany famaly tokoa inge mahatsara fihavanana e. Ny fifamangina raha mbola misy ny azo atao anatanterahana azy dia aoka ho tanterahana fa mahatsara ny fihavanana tokoa izany. Ary sanatria efa misy ny fahatapahan'ilay fihavanana noho ny hevitra tsy mitovy angaha dia hoy isika hoe aoka hifanantona ny rotonte izay manana olana amin'izay fotoan'izay dia hiravona ny olana. Kanefa kosa raha misy ny fahasahiranana amin'ny fifanantonana dia tsy maninona fa asiana mpanelanelana ka raha azo atao dia tsara raha ny havana akaiky no anatanteraka izany fanelanelanana eo amin'ny rotonta izany. Hoy isika eto amin'ny fandaharana na manajoelanto ary misy hoe alavero ilay hoe tsy mifandevy maty fa enatra eo amin'ny tany amamonina izany. Ary taddio tsara fa tsy ho verin'izay tsy ho mpiavana ny mpiavana na inona zava-miseho mpiavana foana ny mpiavana. Dia izay indray no masaka azo natolotra anao mpiaino androany sady ametrahana ny mandra-piaona ho amin'ny manaraka indray raha sitrapon'Andriamanitra. Metraka ny kopakopatananao anao namana Joelanto ary Misa sy Rila. Veloma tompoko. AWR téléphone 034 06 797 62. Faniteninao no fahamarinana. Taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana Adventista maneran-tany. Iarahanao amin'ny radio feon'ny fanantenana. Mitony fandraisantsika lesona avy amin'ny fanandramana ny ainany mpianatra taorian'ny nitsanganan Jesosy tamin'ny maty. Ary ahitantsika ny toe-tsaina tokony hanosika antsika, ny fanomanana tokony ataontsika amin'ny asa nanarahana antsika. Tsy maintsy mianatra avy amin'izay zavatra naseho isika ary niseho, ary izay no antony nanoratana an'ireny noraketiny amin'ny tenin'Andriamanitra araka ny lazain'i Jesosy hoe nosoratana ireny mba ho fianarana ho antsika. Miandry ary miasa, izay no lohateny mena lesitsika amin'ity anio ity. Manahoana? Miandry sady miasa fa tsy miandry fotsiny. Ndio vakitsikary ny toy ny zavatra hitranga araka ny fitantaran'ny apôstôly Lioka azy ao amin'ny Lioka 4:20 hatrany natomboka sika hatrany amin'ny voalohany zany efa any amin'ny 15 sika amin'ity anio ity hatrany amin'ny 17.
liko 7:50 ka hatramin'ny 7:50 novakitsika. Ary Jesosy nitondra azy hatrany Betania dia nanandratra ny tanany ka nitsodrano azy. Zany hoe nitondra ny retim-pianatra reto zany ho tonga hatrany Betania dia nanandratra ny tanany dia nitsodrano azy ireo. Ary raha mbola nitsodrano azy ireo Jesosy dia nisaraka taminy dia nakarina ho any an-danitra. Ary izy ireo nitsaoka azy, zany hoe nenkohaka taminy dia niverina ho an'i Jerosalema sady faly indrindra. Ary teo akianjany tempoly isan'andro izy nakalaza an'Andriamanitra. Fa tsy mifarana teo akory ny tantara. Tsara ny alalantsika fa ny iray amin'ny apôstôlon'i Jesosy tsy izo izany fa Lioka nanoratra ny boky ny asan'ny apôstôly. Lioka koa no narahantsika teo ny fomba fitantarany zavatra nitranga. Dia aloha toizantsika ny fomba nisehon'ny toyiny ao amin'ny boky ny asan'ny apôstôly araka ny fitantaran'ny apôstôly Lioka azy. Ny lohan'ny niakaran'i Jesosy nakany an-danitra dia nanome iraka ho an'ny mpianatra izy, mazava tsara zany. Nanome azy ireo teny fikasana, teny fampanantenana, toromarika mazava mba hiandry ny hery avy any an-danitra avy any ambony aloha ao Jerosalema. Mazava ny fanambarana an'izany amin'ny Lioka 4:7 zay efa nivakitsika dia manampy an'izany ny asan'ny apôstôly 1:4 ka hatramin'ny 5. Asan'ny apôstôly 1:4 ka hatramin'ny 5. Tena nitanterahan'ny mpianatra izany. Ny toromarika nomeny Jesosy azy ireo dia nitoeran'izy ireo any Jerosalema mandra-pahatongan'izay hery omena azy avy any ambony izay dia ny fanahy masina. Hanomery azy ireo ho tonga vavolombelona any Jerosalema, Jodia, Samaria hatramin'ny farany tany, zany hoe hatraty amintsika ty zany. Dia manasanao ary amaky ny fitantarany Liokany zany eo amin'ny asan'ny apôstôly 1:12 ka hatramin'ny 4:20. Asan'ny apôstôly 1:12 ka hatramin'ny 4:20. Ary izy ireo niverina tany Jerosalema rehefa avy teo amin'ny tendrombohitra atao hoe Oliva izay akaikin'i Jerosalema. Ary rehefa tafiditra izy ireo dia niakatra ao any an-trano ambony. Misy efitrano any ambony izay efa fitoeran'izy ireo. Dia Petera, Jaona, Jakoba, Andre, Filipo, Tomasy, Bartolomeo sy Matio, Jakoba zanaky Alfeo sy Simona Zelota ary Jodasy zanaky Jakoba. Fa tsy Jodasy Iskariota tsony akory. 12 izy ireo. Ireo rehetr'ireo niraisaina naharitra ny vavaka mba amin'ny vehivavy sy Maria reny Jesosy ary ndralahany. Toizantsika ihany 15. Ary tamin'izany andro zany dia nitsangana teo fovoan'ny rahalahy Petera. Tokony 20 nisan'ny olona vory teo. Zany hoe tsy izy 12 lahy mpianatr' Jesosy ihany fa ireo rehetra izay nanaraka azy. Marobe izy ireo, 20 zany niaraka vory teo. Dia nanao hoe 15 rahalahy tsy maintsy notanterahana ilay teny soratra masina nampilazain'ny fanahy masina raha teo an Davida ny amin'ny Jodasy izay tonga mpitarika ny olona ny sambotra an' Jesosy. Fa izy dia isantsika ihany ka nahazo anjara tamin'izao fanompony izao koa. Koa izany lehilahy izany dia nahazo saha tamin'ny tambony fahotany ary potraka ny ankohoka izy dia vaky ny kibony ka nipoaka sady nivaroraka avokoa ny tsinainy. Ary fantatr' izay rehetra monina eto Jerosalema izany ka ny anaran'izany saha izany amin'ny fiteniny dia atao hoe Akeldama, zany hoe sandra. Fa voasoratra eo amin'ny bokin'ny Salamo hoe aoka olona ao ny fonenany ary aoka tsisy olona onina ao. Ao amin'ny Salamo 7:15 ny misy an'izany. Salamo 7:15 ary koa aoka ho lasan'olo-kafa ny anjara raharahany. Zany voalaza ao amin'ny Salamo 7:15. Dia toizantsika amin'ny 1:20 amin'ny asan'ny apôstôly 1 ihany. Koa amin'ireo lehilahy niaraka teto amintsika mandrakariva ireo
raha niditra sy nivoaka tamintsika Jesosy Tompo hatramin'ny batisan'ny Jaona ka hatramin'ny andro nampiakarana azy ny ala tamintsika dia tokony hisy anankiray ho namantsika mba ho vavolombelony tsanganany. Ary nanokana roa lahy izy dia Josefa atao hoe Barsabasy izay ataoko hoe Josto ary Matia. Dia nivavaka izy ka nanao hoe ianao Tompo izay mahalala ny fon'ny olona rehetra aseho izay nofidinao amin'izy roa lahy reto mba hahazoany anjara amin'izao fanompoana sy ny maha-apôstôly zao izay nialany Jodasy ankanesany any amin'ny fitoerany. Dia nanao filokana ho azy izy ka latsaka tamin'ny Matia ny filokana ary izy ny lany ho isan'ny apôstôly 110. Mazava zany aloha ny hiraka nampanaovany Jesosy ho an'ireo mpianatra izay nampanaovana antsika ihany koa. Ny atonga azy ho vavolombelona manomboka ny Jerosalema ka mipaka maniry an-tany. Raha teo ampiandrasana izy ireo dia niomana ho amin'ny hiraka nampanaovana azy tamin'ny fomba anankiroa. Voalohany vontantarany lioko eto tsara ao amin'ny asan'ny apôstôly toko voalohany fa nanohy ny firaisan-tsaina tamin'ny alalan'ny fivavahana sy ny fitalahoana izy ireo. Niarany vavaka. Tsy nampisalasala azy mihitsy aloha ny amin'ny hiraka nampanaovana azy. Tsy nisy adihevitra ny amin'izany fa efa mazava. Samy nanaiky an'izany daholo. Dia nandrisika azy ireo hiraisaina amin'ny fivavahana zany. Tsetsatsetsat tsy aritra ny manontany hoe isika mpitoro filazantsara amin'izao fotoana izao ve? Mitovy ve ny fahalalantsika ny hiraka nampanaovana antsika? Sao misy mieritreritra hoe misy hiraka 2 na 3 4 5 ka mahatonga tsy hiraisaina? Fanontaniana fotsiny zany. Ny zavatra faharoa nataon'ireto mpianatra reto teo ampiandrasana dia niomana ho amin'ny fandaminana ny fanatanterahana an'ilay hiraka. Entsika teo fa namono tena Jodasy rehefa avy namadika an' Jesosy. Dia nanjary nisy toerana banga zany teo amin'ireo mpianatra 12. Dia teo ampiandrasana ireo mpianatra, ny mpiandrasana ny hery avy any ambony, dia nangataka ny fitarian'Andriamanitra ny fidy izay ho solon'ny Jodasy. Dia ny fandamin'izy ireo dia latsaka tamin'ny Matia ny fifidianana. Natakatra izy ireo, natoky fa Andriamanitra niditra tsehatra, niasa teo anivony. Tsy nipetrapetra-potsiny izy ireo nandritra ny fiandrasana, fa nametraka tanjona nanao asa ny fandraika tamin'ny hiraka nampanaovana azy. Nanao fandaminana. Isika koa zany eo ampiandrasana ny firotsany fanahy masina hanampy antsika hanatotosany hiraka lehibe nankin'Andriamanitra tamintsika, dia ilainy io firaisan-tsaina io. Mila resy lahatra isika fa mission anankiray, hiraka anankiray izay manana tompony no asaina ataontsika. Tsy isika ny tompon'ilay hiraka, fa ilay mpaniraka. Tadidio fa misy tompony io. Dia tokony iraisaina isika hifantoka amin'izany ary hifampahery mba hafana manatanteraka an'izany. Dia hangataka ny fanahy masin'Andriamanitra ary hampifanaraka ny lara-pahamehantsika sy ny fiangonana amin'ny lara-pahamen'Andriamanitra re tompoko, dia ny hamonjy ny very. Aoka tsisy filazantsara hafa fa izay nasaina ho ataontsika no ataontsika, ary tokony hafantoka amin'izany na ny hery na ny vola na ny fandaminana ny tompony amin'ny fahendrena antsika rehetra. Amen. Adventist World Radio, the voice of hope. Radio feony fanantenana. Ny farana treto, ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio feo fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao atao ny mamerina miaino sy maka maimaimpoana ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny 100 amin'ny fotoana rehetra. Raisoaryn'ny adresy ahafahanao manao izany: awr.org na feofanantenana.org.